Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Dia mbola faly manatitra ny araba finaritra trany ho antsika rehetra mpanaraka ny Le Cœur et la Voix de Madagascar, www.tvmada.com sy radiomada.com. Hita ho miroborobo amin'izao fotoana izao ny zomba, betsaka nefa mampianatra azy io raha ny eto an-toerana. Karazan-dia vahiny izay niforona tany amin'ny kontinanta Amerika tany, be mpankafy maneran-tany. Dia fitaizana vatana, hifangaroan'ny aérobika sy ny jazz, dance latino. Misy ireo karazan-dia mikadokadona maro samihafa toy ny salsa, ny reggaeton sy ny sisa. Betsaka ny tombontsoa mety azo avy aminy raha eo amin'ny lafin'ny fahasalamana, ka izay ihany koa no tena anisan'ny mahasarika ny olona manao izy ity. Mpampianatra dia zomba iray teny amin'iny sekoly manodidina an'Ampandrinomby iny no tafaresaka tamin'ny ekipany tvmada.com. Be misy danse pour enfants toi, dia misy spécial tropical danse malagasy le izy, dia zay dia olona ohatry ny ahoana avy no afaka hoe tena liana amin'ilay resaka ohatran'izay? Ny atao aminay zany tsy mifidy taona fa misy efa taona miakatra ka hatramin'ny efa lehibe fa lehibe dia lahy tsy mifidy taona zany le izy. Beda be mihitsy zany ny gasy amin'izao tena liana be mihitsy amin'ny resaka fanatanjahantena. Taloha zany sarotrarotra be no maka olona amin'ny resaka sport amin'izao, fa eto amintsika zany tena lasa lavitra be mihitsy izy, indrindra hoe zomba. Le izy kolotsaina avy any ivelany tsy dia manahirana an'ilay malagasy ve miditra ao anatiny? Vetivetika le izy dia efa tafiditra atao amin'ny mitongava zany manantona ny salle de sport fa tena ilaina ary beda be mihitsy ny tombontsoa azo amin'izy amin'ny fahasalamana rehetra, satria betsaka koa zao ny aretina dia beda be ny azo aminazy, tombontsoa betsaka be mihitsy ny azo aminazy amin'ny fahasalamana. Ny coach zay aloha zany ny coach ato aminay ato dia efa expérimenté daholo sady certifié daholo zany le izy dia zany efa coach ato.